Eny miarahaba anareo rehetra mpanaraka ny pejy indrindra ireo mahafatrafo manaraka ny catéchisme d'adulte isaky ny alarobia harivariva amin'ny 5 ora aty amin'ny misy anay amin'ny 9 ora any Madagasikara amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao. Ny lohahevitra izay hombandinitsika androany dia lohahevitra izay mitondra ny lohateny hoe ny fijoroana vavolombelona. Arak'ilay fanazavana izay nataoko tao anatin'ny annonce izay nataoko tao dia hoe marobe ireo olona mijoro vavolombelona ozintsika ny amin'ny zavatra naseho azy na koa nataon'Andriamanitra azy reny dia tena hono aloha satria misy sasany tsy mazavazava ary samy milaza ny fisehoany daholo nofy, fahitana, fahatoranana sy ny sisa dia samy manana ny fitantarany zany. Ao misy milaza hoe nahita afo be, nahita lanitra, nahita an'i Jesosy, nahita anjely, nahita paradisa sy ny sisa e. Resabe koa le izy tamin'ny vidéo nataony Ngiakoto iny izay nanaovany test nijereny an'le olona hoe démontré moa zany fa tsy test hoe ohatr'izao ny malagasy tonga dia mino avy hatrany ny zavatra izay lazaina ary ahitana taratra hoe aiza ho aiza marina isika. Dia ho iaho hoe aleo asiana resaka ny amin'izy ity androany ka dia izay no antony nividianako an'izao lohahevitra izao. Mialoha izany dia manasa antsika ary aho hiaraka iombom-bavaka alohan'ny iresantsika ny amin'izany. Vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra raha nomenao ity alarobia hariva ity indray ahafahanay miresaka mampianatra ny ondrinao mba tsy ho voafitaka ary mba hahay hanavaka koa ny vary amin'ny tsy parifary ny tenena mampianara ny anaranao Jesosy. Amen. Eny ary inona za moa zany rehefa manao an'ity dia manazava foana hoe inona ny motifa nanosika anahy mifidy an'ilay lohahevitra. Dia araka ny voalazako teo hoe sesisesy tao ao karazana fijoroana vavolombelona teto amin'ny Facebook ny amin'ireo olona izay nilaza fa nahita elo afo, nahita an'i Jesosy, miresaka amin'i Jesosy sy ny sisa. Marina fa tsy vao zao no nisy an'izany resaka izany fa efatry ny ela. Misy olona miteny hoe tsy vao zao anie zany e, fa afatry ny ela, marina zany. Fa mirongatra be izay tsy izy ilay izy tatoato hany ka manahirana fa be ny voafitaka ary be ny roboka koa ao anatin'ilay izy. Ankoatr'izay ny hoe ty resaka témoignage na fijoroana vavolombelona ty dia manahirana na eo amin'ny sehitry ny fiangonana manao azy ary. Eo anivon'ny fiangonana izay misy an'ireny hoe asa fijoroana vavolombelona reny dia misy zavatra manahirana ihany koa. Mieritreritra ny maro izay mijoro vavolombelona any amin'ny fiangonana reny hoe fotoana malalaka e, fotoana fijoroana vavolombelona e. Dia mieritreritra ny olona hoe mijoro vavolombelona izy nefany rehefa tena henonao tsara le zavatra lazainy tsy fijoroana vavolombelona le izy fa fampisongadinany ny tenany. Io le olana anankiray. Ary izay indrindra no tiako hitondrana fampianarana androany hoe ahoana marina moa zany atao hoe fijoroana vavolombelona zany. Heverin'ny olona ho zavatra tsotra, ho zavatra maivana kanefa miankina amin'ny zavatra be dia be. Inona no tena fikendreny sy ny anjara toerany fijoroana vavolombelona? Ahoana ny amin'ireo lazaintsika hoe sao dia fanahy mamitaka? Izay rehetrarehetra zany no problematika hoezantsika ho valiana eto. Ho resansika koa ny hoe inona no tari-dalana pratika aroso ho atsika izay te hiroso ho amin'ny fijoroana vavolombelona tokoa. Tena ilaina ny fijoroana vavolombelona fa inona ilay tsy mety atao ao anatin'izany. Zay zany ny tari-desaka. Eto zany ny famariparitana ny amin'ilay hoe fijoroana vavolombelona avy hatrany resansika hoe inona no voarain'ny olona
rehefa ataontsika hoe nijoro vavolombelona ianao zany tany am-piangonana de eto amin'ny Facebook na amin'ny fomba maro samihafa fa tsy takatry ny saiko rehefa avy nijoro vavolombelona ianao a rehefa avy nanao témoignage ianao a inona no zavatra voarain'ny olona rehefa vita ny finjorona vavolombelonao any ny fomba hafahanao manao auto évaluation na koa avadiko ny fanontaniana hoe iza no voarain'ny olona rehefa vita ny finjorona vavolombelonao maheno tsara ianareo a iza no voarain'ny olona ary inona no entin'ny olona mody rehefa avy miaino ny finjorona vavolombelona zay nataonao mazana ny miseho de zao rehefa avy miaino finjorona vavolombelona ny akamaroany olona amin'ny 80% 90% zao hoe reto ny zavatra matetika fandreny wow enjana be zany olona zany a enjana be zany nahazo azy zany a resaka curiosité na resaka voyeurisme spirituel dia azo leferina ihany zany rehefa limite hoe enjana be zany hoe lasa fihetseham-po hoe enjana be kely nahazo an'iny olo iny zay ny zavatra anankiray fahelo faharoa dadany kosa ny finoan'le rangainy zany na le finoan'le ramatoiny zany a mbola hoe la vao hitovy aminy zany hoe lasa misy aspect na ohatrany hoe fanina anao zany lasa mitsiritra azy hoe rovina mitovy aminy sady zay hoe mbola hoe la vao hitovy am'zany olona zany na hoe mafy ianao ka de am'izay fotoan'izay ny masony olona rehetrarehetra capté any aminao fa tsy any am' Jesosy mihitsy ianao nieritreritra fa nijoro vavolombelon'ny Kristy ianao fa ny tena marina miatire ny attention-ny olona makany aminao ianao am'izay fotoan'izay hoe mafy zany pasteur zany hoe dadany zany mpanompon'Andriamanitra zany enjany zany lehilahy zany mahambony be ny finoana zany olo zany aizany sujet am'izay fotoan'izay any amitsika na koa ny zavatra anankiray koa mijoro vavolombelona ianao hoe za ry havana de zao taloha de mitantara ianao zany ny lasanao ny exploit-nao tamin'ny fiainana ny zavatra tsy nety nataonao satria ianao zany te hijoro vavolombelona amin'ny olona de zao problema indraindray lasa braqué any amin'ilay lasanao ndray ny olona de sanatria an'izany le fijorona vavolombelona ohatran'ireny olona lasa nareo raha nahita an'ireny cinéma amin'ny télévision reny le hoe mifampidera tanao le olona le avy any amin'ny guerre de mifampidera cicatrice de guerre hoe tiany a trasina bala tany amin'ny guerre d'Afghanistan tiany trasina bala tam'izany tany nanao Vietnam tiany trasina zao zany hoe lasa mifampidera taimby mialatsiny am'le fomba fiteny am'le farasisan'ny lasa ka anankiray koa mety hitranga joro vavolombelona anao nisy zavatra mahagaga zay nataon'Andriamanitra taminao sitrany ianao nahazo asa ianao mivany problemanao na koa nahita fahitana ianao eto am'izay tsy hiditra am'le izy de inona zavatra misy a le miracle no voarain'le olona fa tsy voarainy ilay message de mety ho tsy azonao ngamba zavatra zaiko lasa le miracle no entin'le olona mody hoe extraordinaire zany zavatra nitranga tao zany nitsangana ny malemy mahiratra ny jano jereo ny tantaran'i Jesosy reo olona zay nanaradian'i Jesosy dia inona ny voarainy ny fahagagana niteraka finoana tamin'zareo zany sy niteraka finoana tamin'ny olona zany Jesosy tena mihitsy raha ny teny hoe asa raha tadidinareo tamin'ny Lazarosy mahantra sy le mpanan-karena hoe irao Lazarosy ilazany amin'ny rahalahako fa misy zany elo afo zany zany hoe andana tanao zay nahita ny elo afo de andana makany ambony tany de mba lazao ny rahalahako fa misy zany elo afo zany de ao anao Jesosy ao anao izy Abrahama azafady ao anatin'le fanoharana atao Jesosy na misy maty hitsangana aza ka hanambara aminy de tsy hibebaka izy tsy hibebaka izy fa
mety iorokoditra fotsiny izy dia ao anatin'ny 2 andro 3 andro izy no mivaraontsana hoe goe kay misy zany afo be zany goe ay misy ny devoly vitany 2 andro ohatrany tsy misy ilay fijorona vavolombelona tsy misy impact profond any am'le olona tsy voarainy le tena afatra de ny famonjena sy ny jesosy kristy fa miorokoditra izy tam'le zavatra hitany ary matetika zay mahatonga ny olona mitady sensation forte rehefa mieny fijorona vavolombelona hoe mahalina le izy mahalina satria curiosité mibetsaka fa ny message tsy voarainy olona misy anatin'le izy dia izay indrindra ny aho zany a miainga avy am'le hoe nanano fijorona vavolombelona flamatra na lesona dia ny style ny jaona apôstoly le mpanoratra ny filazantsarany jaona raha ampitahanao ny filazantsarany Matthieu, Marc, Luc ampitahanao amin'ny filazantsarany jaona ny fomba fitantarany jaona miasa mahagaga nataony jesosy a tena hafa tanteraka ny azy ny approche ary io no tiako hozaraina aminareo am'le hoe inona ny fijorona vavolombelona efficace inona ny fijorona vavolombelona mety de nanjaona no exemple azoko raisina azo vaiko le izy ahoana ny style ny jaona par rapport any Matthieu sy Marc, Luc ao Matthieu sy Marc, Luc dia démonstration de force ny jesosy no tena songadiny hoe zao ny capacité any jesosy manao zavatra hoe sitrana ny boka dioviny boka ampa malady ny marenina miteny ny mona mitsangana ny maty nanjaona kosa tena hafa ny azy alainy le tantara de tantarainy le tantara fa ny projecteur rehefa avy eo dia tsy any am'le miracle mihitsy ary mahavarina le style ny jaona ary za manokana io style ny jaona io ny any no tiako tsy makany am'ilay miracle sy le fahagagana ny sain'ny mpamaky ny filazantsara jaona fa hoentiny jaona any am'le sens spirituel n'le miracle averiko sy tavela ao am'le miracle ny mpamaky fa hoentiny jaona hoe inona no hevitry zany zereo tsara nge ny fomba fanoratra jaona ame ohatra ao am' jaona toko 7 zao ny tantarany jaona ny nampahiratana ny lehilahy jamba hatrany am-boka dia ao anatin'le ny tantara izy le zavatra nitranga asehony sy asongady zay le fahaizana asehony tsara hoe manahoana ny réaction ny olona miaino azy dia rehefa asehony tsara ny réaction ny olona ao anatin'le miaino azy dia any amy 1970 jaona milaza zao zareo tsara ny conclusion jaona jaona toko 7 1970 ary jesosy ho fitsarana no nahatongavako am'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra zereo tsara ny conclusion ny jaona tena samy hafa be mihitsy avy ny tantaran'le fahagagana izy a hoe jesosy nampahiratra le lajambatra ny amboka de tsy miteny izy hoe zany no herin'andriamanitra izany no fahaizany jesosy izany no mahandriamanitra azy non tsy zany no m'intéressé any jaona tsy le miracle m'intéressé any jaona fa ny m'intéressé any jaona de ozy hoe mba 1970 conclusion ny jaona ho fitsarana natongavako am'izao tontolo zao mba hahiratra ny mahiratra ary mba ho jamba kosa izay mahiratra fa le miracle zany le fahagagana entre guillemets dia nataony jaona karazana support tanao rehefa ianao mampianatra de mitondra support mitondra ohatran'le écran géant ianao de mampiseho sary de le sary alefanao eny amin'ny écran no mampahazava an'le fanazavana ataonao oral de ohatr'izay le izy ny miracle zany amy jaona le tantara fahagagana nataony jesosy dia support fotsiny fa tsy ino no afatra tsy ino ny zava-dehibe zay no mampiavaka ny fijorona vavolombelona jaona ary zay nefa ny tena fijorona vavolombelona ny fahaizanao a mamoaka ny conclusion spirituelle raha zay ngamba nilazantsika azy tahaka nataony jaona eto exemple anankiray zay a zay lazaiko teo
zareo fa tsy misy idiran'ilay fahagagana mihitsy ny conclusion zao no amin'ny andiny fasivy amy telopolo na kely azy fa ilay fahasoavana azony azon'lay lehilahy jamba zany de napetraky jaona tsara ny respecteny jaona tsara hoe c'est une histoire personnelle entre l'aveugle et le Christ. Tsy misy olona afaka miditra am'zany tsy idiran'izaniza zany aleo io a anjaran'ilay jamba cadeau nomen'Andriamanitra manokana an'ilay jamba ka tsy miditra ao anatin'izay jaona fa na ny jaona ny m'intéressé azy de hoe ity andiny fasivy amy telopolo ity no m'intéressé azy de hoe ay ve ny zavatra natao Jesosy hoe lesona hoe misy olona mahiratra fa jamba ary misy olona jamba fa mahiratra. Hitanareo zany fa tena fanao atsimo sy avaratra le zavatra mitranga sy le conclusion. Fa raha ny olona zao variana ny eniny fijoana vavolombelona de tavela am'le fahagagana dia any izy. Donc tsy voarainy le message. Ny fanontaniana napetraka zany de hoe mahay manatsoaka lesona miainga avy amin'ny tranga anankiray le tranga resaka eto zany lay fahitana ataontsika hoe mahita fahitana ianao ataontsika hoe manofy ianao mbola tsy hiditra any hoe ahoana ny anavahana azy ataontsika hoe nahita fahagagana ianao nahazo fahagagana ianao ataontsika hoe nahazo valim-bavaka goavana be ianao de zao ny fanontaniana mipetraka aminao hoe nahay manatsoaka lesona ve inona no lesona voarainao tao anatin'izay sa ianao tavela fotsiny am'le hoe gaga hoe wao mahery Jesosy alleloia de rain'Andriamanitra de misaotisaoty de mideran'Andriamanitra zay ve de mitovy am'le olona le zay ny soratra masina hoe mivoaka ny mpamafy de nafafy teny amoron-dalana dia tena ambony vatolampy de maniry vetivety mitrembona tahaka zany ny olona mandray ny afatra amy fihetsem-po. Zay na zay hoe kristianina Coca-Cola ho za foana taminareo hoe satria tsy mitrebona any am'le fo mihitsy ny hafatra tsy voarainao misy le filazantsara fa lay fahagagana no voarainao dia maty ianao. Raha izany masy no misy anao dia manitra indrindra noho ny olona rehetra isika ozao. Nous sommes passés à côté du principal. Arak'izany ny tena fijoroana vavolombelona zay ataonao ninino ia dia entrer en matière fotsiny le zavatra ny tranga le zavatra ny seho fa tsy tokony ho focalisenao am'izany ny olona fa entrer en matière accrochage ny filazanay azy manomana toroteny fisarianao ny sain'ny olona fotsiny de tsy mijanona ela be eo ianao fa avy anao any iny fa ny important de maninona tokony brakenao any amy Jesosy am'izay le olona ny maizy azy any Jesosy ny zava-dehibe Jesosy no filazantsara fa tsy lay fahagagana anatin'i Jesosy no filazantsara avao tsara la personne et son œuvre sao de le aloko Jesosy no nandaninao adiny ray fa teo amy 2 minitra fotsiny ianao no mba niresaka any Jesosy misy olona mitory-tena ohatrizay le asa mahagaga ataon'i Jesosy no tena dradradradrainy eo fa le Jesosy nanao an'le asa mahagaga zara fa voaresaka nefa Jesosy no tsisy anarana hafa zao na famonjena ty ambany masoandro afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Misy iratsika zay ny firana FFPM firana fa 7 sy efajato ira tiantsika iny hoe Jesosy no anjara soa de ao anatin'ny hira iny de hoe ay Jesosy ampy izay ay Jesosy hatrety ay Jesosy hatrary ay Jesosy ampy izay ampy atsika ve Jesosy rery any supposons hoe tsy misy ireo zavatra zay nomeny Jesosy reo ianao tsy nahazo an'le valim-bavaka ianao entre guillemets fa tsy misy mantsy zany tsy nahazo an'le zavatra nafatifaty anao ianao ampy anao ve Jesosy sa raha tsy misy an'ireny zavatra reny de tsy ampy anao Jesosy. Ny tiako atongavana de zao hoe avereno am'ilay tena foto-javatra ny message rehefa mijoro vavolombelona ianao zany de tsy tokony ilay zavatra mahagaga nyseho taminao no mibana fa le inona no afatry Jesosy anao ho an'ny olona malasa saina ndrevaka itsika ny
Abakoka toko fahatelo andeny fafito amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo haitsika io fa tsy azontsika tsaina ny impact le izy abakoka 3:17 hatramin'ny fahasivy amby folo zao ny volaza ao fa na dia tsy mamotsy na aza ny avy azy ary na dia madiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny saha na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahitra nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehova ihany sy hiravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena ahy. Jehova no tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny geravavy izy ka mampandeha amin'ny avonako. Zay le izy. Ahoana io Abakoka 3:17-19 io haitsika tsy anjeny fa tsy tiantsika. De hoe lay aviavy, lay oliva, lay saha, lay ondry, zava-dehibe fa raha esorina io dia tsy zay ny filazantsara. So de le filazantsara amitsika ireo zavatra rehetrarehetra ireo so de le hoe mamotsina ny aviavy, so de hoe misy manome voany voaloboka, so de le hoe manome ny hazo oliva mamoa, zay hoe ny filazantsara. Inona ny fahamaritana atao hoe filazantsara ao anatin'ny fonao rehefa miteny anao hoe hiaino ny tenin'Andriamanitra anao misy filazantsara, misy vaovao mafaly. Ny vaovao mafaly de Kristy famonjena ho anao. Tsy ny voaloboka, tsy ny aviavy, tsy ny ondry amam-pahitra. Fa raha mbola izay no atao hoe filazantsara aminao, de ho zao hoe mbola zaza be ara-panahy ianao. Ka eto ahoana zany hoe mijoro vavolombelona zany? Mijoro vavolombelon'ny Kristy tahaka nataony Jaona mpanao batisa ihany koa. Ahoana Jaona mpanao batisa? Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Zany hoe Jaona mpanao batisa zany dia tanana manondro an Jesosy. Zay ny atao hoe fijoroana vavolombelona, manondro an Jesosy. De mifantaina mipetrako aminao hoe le zavatra tantarainao ve, le zavatra renao ve, le zavatra hitany masonao ve manondro an Jesosy sa manondro anao, sa manondro an'le fahagagana hoe mampiaiky volana amantany. Fa na dia ataontsika hoe fahagagana avy amin'Andriamanitra azy, aloha de tsy haiko isany a. Na dia ataontsika hoe fahagagana avy amin' Jesosy azy, fa tsy mahatonga ny olona eo aminy de aleferiny zany. Ahitan'ny olona an Jesosy ve ny zavatra lazainao sa ahitan'ny olona anao? Sa ariavana mijoro vavolombelona ny olona naharitra ny vavaka ny fadianina ny vavaka ao andro mila maharitra tsika zazany lazaiko anareo telo taona ny vavahako telo taona maniditra ny vavaka an'ity problema ty de azoko ihany le izy mila maharitra tsika. De ozy ny olona avy miaminao hoe rovina za vao maharitra ohatra ny rangary, rovina za vao maharitra ohatra ny ramatory. Hitanao aiza ny mipetraka ny appréciation-ny olona am'izay any aminao hoe naharitra kosa izy ko, izy kosa tena matanjaka ny finoany ko. Zay ny voarain'ny olona miala teo. Tsy Jesosy mihitsy zay ianao mieritreritra fa mijoro vavolombelona ianao, fa ny tenanao no nasongadinao ianao maharitra ny vavaka. Iza ny sujet am'izay fotoana zay? Ianao. Tsy Jesosy. Zay lazaky hoe manondro an Jesosy ve? Ka eo no ahitana fahasamihafana be dehibe. Ny zavatra kendren'le olona dia ny hahatonga anao hiankohoka aminy. Ary zay ny mila tandremantsika amin'ireny olona milaza azy mahita zavatra reny. Le fijoroana vavolombelona ampiasainy mahatonga anao hiadimiry azy. Le témoignage. Fa tsy mahatonga an'le olona hiankohoka eo amin' Jesosy. Ny fijoroanao vavolombelona de tokony mitarika ny olona hiankohoka eo anatin'i Jesosy sy eo amin'ny hazo fijaliana. Fa tsy hahatonga an'le olona en admiration ohatran'le bado reny hoe wow, enzana kosa izy a, wow, maheno ny finoany zany a, wow. C'est comme si on regarde un cirque. Cirque. Reo no ahitana ny fahasamihafan'ny olona zaza ara-panahy
sy lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoana. Any amin'inona no misy ny fonao hozy Jesosy, any am'izay misy ny fonao, any am'izay misy ny harenanao zafady no misy ny fonao. Ao aloha Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahenina andininy fahenina amby roapolo. Jaona toko fahenina ny andininy fahenina amby roapolo. Jesosy namala azy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho nahitanareo fahamantarana fa noho ny hinananareo ny mofo ka voky. Zany hoe ny kibony no Andriamanina hozy izy Paoly apôstôly. Tsy noho nahitanareo ny fahamantarana no nitadiavanareo ahy, marina fa mitady ahy ianareo. Eto no ahitana ny karazana kristianina anankiroa samihafa sy mitovy niveau spirituel. Reo mbola darabola amin'ny finoana, reo mbola zaza amin'ny finoana dia mitady an Jesosy satria voky ny kibony. Mitady an Jesosy satria afa-po ity. Mitady an Jesosy satria azony zay ilainy. Fa tsy mitady an Jesosy amantatra hoe inona no hevitry n'izany famantarana zany. Tena azo isaina amin'ny rantsan-tanana no tonga amin'izany. Manampitrotraka koa ny olona ny mpanao 10 heures de bonne aventure amin'ny tantara tsangatsy manorana. Dia very tanteraka le filazantsara, very anjavonao. Mahery be io teny Jesosy io a. Hoe voky izy, zay no mahamaiky azy mitady ahy, voky. Fa tsy niezaky izy hamantatra le fahamantarana, inona le atao hoe fahamantarana, le sens le fahamantarana amin'ny Jaona, amin'ny filazantsara ny Jaona, amin'ny teny grika dia hoe semia, SEMEIA. Amin'ny teny grika, le fahamantarana dia hoe signe. Dia zao aimboaro tsy le signe araky ny eritreretantsika hoe zaho mangataka fahamantarana amin'Andriamanitra. Zay foana masina antsika le atao hoe fahamantarana amintsika dia hoe fahagagana. Diso be. Ny fahamantarana na ny signe na ny semeia amin'ny teny grika dia zao panneau d'indication, mpanondro lalana. Ianao zany zao raha mandeha amin'ny tôbila dia mahita panneau, regny atao hoe fahamantarana, manondro lalana. Tsy mbola nisy angamba ny olona nandeha tôbila ka nahita plaky hoe ity ny lalana makany Diego dia nijanona teo amin'ilay plaky teo izy efa tonga eto Diego aho. Tsy mbola nisy. Fa iny plaky iny manondro azy hoe tsy eto zany Diego zany fa iny lalana iny tohizo. Dia manondro an'ilay lalana le plaky. Zay ny rôle ny atao hoe fahamantarana tompoko lahy sy tompoko vavy. Or be dia be ny olona tavela eo amin'ilay fahamantarana. Fa tsy mandeha any amin'ilay lalana tondron'ilay fahamantarana. Tsy fantany hoe inona ny tondron'ilay fahamantarana. Tsy preuve ny amin'ny hoe mahery ve Andriamanitra sa tsy mahery, tsy preuve zany. Fa manondro tahaka ny Jaona mpanao batisa indro ny zanak'olon'Andriamanitra. Le feo miantsoantso any an-lefitra. Ka eo indrindra no anavahantsika hoe inona no avy amin'Andriamanitra. Aza impressionné le zavatra tantaraina ianao. Fa ny ahafantarana hoe avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra zany zavatra tantaraina zany na dia manimanitra toy inona aza dia izao hoe manondro sy mitarika ny olona ho eo amin'ny Jesosy ve zany sa juste olona mijery spectacle ka mijery zavatra manaitra. Sahako mihitsy miteny amin'ireny campagne be dia be tseroa amin'ny resaka hoe fahagagana ireny fampisehoana fahaiza-manao hoe jereo fa mpanompon'Andriamanitra dadany, mpanompon'Andriamanitra avy any ivelany, olona manana ositra manokana, mpanompon'Andriamanitra goavana, zay ve le fijoroana vavolombelona. Vous êtes à côté de la plaque. Donc, culte de personnalité eo ambadiky le fijoroana vavolombelona. Fa tsy manondro an Jesosy mihitsy. Ary raha culte de personnalité dia avonavona izany, ary zava-doza izany. Sy nahavoaray an Jesosy le olona niala teo, fa mitehaka sy nanao bravo an'le olona eny ambony podium sy eny ambony estrade. C'est tout. Sy manondro an Jesosy mihitsy na mitely azy. Dia mieritreritra ve nareo fa mirendre service an'Andriamanitra nareo amin'izany zavatra zany? Vous avez tout fait pour cacher Dieu. Nanakona an'Andriamanitra nareo. Takona Andriamanitra. Dia ianareo no hita eo aloha. Ianareo dia rain'ny olona. Ianareo no indraindrain'ny olona. Ianareo no Andriamanitra kely. Ninona famezam-pahasoavana zay raranareo.
sy ny joro amin'olombelona nareo am'izay fotoan'izay fa nanakona an'Andriamanitra ary lozan'izay olona manakona an'Andriamanitra. Eto ary misy guide pratika toromarika pratika vitsivitsy zay atondro atsika mahakasika an'izany. Ny zavatra lehibe tsara tokony ho tazomitsika ary raketitsika tsara ampory avana dia zao: manondro an'i Kristy aloha. Raha vao tsy manondro an'i Kristy, za tsy miteny hoe aka izy anie pastera ka manonona Jesosy rehefa mivavaky. Tsy zany ny atao hoe manondro an'i Kristy. Ka izy anie mampiasa baiboly, ka izy anie miantso an' Jesosy. Tsy hoe zay miantso an' Jesosy tompoko dia eo manondro an' Jesosy. Azafady tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy zay manao amiko hoe tompoko. Mazava be ny tenin' Jesosy. Misy subtilité ao, misy subtile le izy. Dia ahoana raha afantaranao azy? Ny sensation-nao rehefa miala teo, inona no entinao mody? Le filazantsara ve? Zany hoe le famonjena sa ilay kapasiten'le olona nanao zavatra. Zay ny ray. Faharoa, famantarana anankiray faharoa ngeza be zay tsara tadiditsika dia ity: ny olona zay tena ataotsika hoe nahita an'Andriamanitra. Mialatsiny ilaza an'izay. Misy ny olona zay milaza fa nahita an Jesosy. Ny olona zay milaza fa nandre an'Andriamanitra ny teny azy, nahita fahitana, zay tianareo rehetrarehetra amina expression, dia ity ny zavatra voalohany: olona manana fanetretena eo am-pilazana izany. Fa tsy olona feno fizahozahoana. Rehefa miaino an'ireny ianao renao be dia be manako be ao ambadiky ny fizahozahoana hoe izaho ry havana, izaho ry havana, izy ry havana, izahay, izahay. Be loatra le izaho sy le izahay. Aiza le Jesosy ao anatin'ilay fidinona vavolombelona? Zara fa tononona. Fanetretena tompoko. Anisan'ny symptôme voalohany ahafantarako za rehefa misy olona miteny amiko hoe ry olona reo nahita an'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra, za hoe zaho tsy impressionné-nareo amin'izany. Asevonao amiko le olona. Vao mampiresaka an'le olona fa heninao fa feno avinavim-panahy fa tsisy fanetretena, dia ho za hoe tsy fanan'Andriamanitra no mampiasa an'izany. Mialatsiny aho. Satria ny objectif an'le olona dia culte de personnalité. Le personne le olona no lasa filazantsara. Ny attention-ny olona lasa capté makany amin'ilay charisme an'le olona. Hoe wow, manana charisme kosa zany io zany. Wow, manana famezam-pahasoavana kosa zany io zany. Tsy charisme no important, tsy ny famezam-pahasoavana no important. Fa Kristy, il y a une grande nuance. Je suis désolé. Tsaroviny nananaran'i Jesosy ny mpianatra roa amby fitopolo lahy. Rehefa nandeha ny roa amby fitopolo lahy niran'i Jesosy ny tory filazantsara. Niverina avy any izy roa amby fitopolo lahy nitesteny Jesosy. Nanahoana ny vokatra? Jereo tsara Jesosy koa mantsy pédagogue. Nanahoana ny vokatra? Jefotserina nareo roa amby fitopolo lahy. Oay, nanaiky anay daholo hatramin'ny fanahy ratsy. Nanaiky anay daholo. Enjana be, nafinaritra be ny asa fitoriana tany Jesosy. Namokatra be zahay. Tena be dia be ny olona mibebaka, be dia be ny olona azotsika. Nanaiky anay hatramin'ny fanahy ratsy. Raha ny tokony io zany tokony hanao bravo Jesosy hoe wow, milamina kosa nareo zany namokatra nareo résultat positif. Inona nahavalin'i Jesosy azy? Aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria maninona? Voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ay, tsy le résultat obtenu no important, fa ilay hoe zanak'Andriamanitra ve ianao? Nandray ny filazantsara ve ny olona zay nitorianareo? Tsy nanao tatitra mihitsy le rony hoe mibebaka le olona tao. Tsy nanao tatitra ny olona tao hoe voarainy ny filazantsara. Tsy nanao tatitra zareo hoe nino anao ny olona, fa inona ny tatitra? Manaiky anay ny fanahy. Manaiky anay ny fanahy. Tonga dia nibaradaka ny devoly vao mipotra tamin'izay roa amby fitopolo lahy. Potika le asa fitoriana. Lisy ny asan'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra naniraka an'izy roa amby fitopolo lahy. Za tsy miteny hoe tsy Jesosy. Jesosy vatantenany mihitsy no maniraka an'ilay roa amby fitopolo lahy. Dia naomby tokoa ny asa fitoriana. Sitrana tokoa ny marary. Tsy mbola sandoka eto, tsy resaka mpaminany sandoka eto.
de niverina am'izay zareo anao rapport amy jesosy hoe zao ravan-tsena satria inona ny conclusion manaiky anay ny fanahy tsy misy jesosy mihitsy ny takatra tsy misy jesosy eo lazaiko aminareo hoe subtile ty zavatra mety azo anao zany lay euphorie atsika lay excès de zèle atsika manao ny asan'Andriamanitra ça peut devenir un danger raha vao mandeha fihetsepo fa raha tsy le filazantsara no important de ny hazo fijaliany jesosy kristy maty teo amina fijaliana ka nitsangana fa avy maty namonjy ny olona io raha tsy io ny voarain'ny olona very fotsiny fotoana nataonao tany eka mety nanasitrana marary ianao mety sitrana demonia fa tsy voarain'ny olona ny filazantsara zao a dia ilaza aminareo reo olona zay le fiheveran'ny olona sasatsasany hoe nahita zavatra reny hoe naminany nanofy na fahitana fa alohany iresahako ny am'izay a dia misy toromarika mazava omeny soratra masina karazana guide omeny soratra masina atsika hoe ahoana ny afahana mba manana repère afahantsika manavaka hoe zany nofo zany izy zany fahitana zany tsy izy mihitsy de am'izay jerentsika Hébreux toko fahatelo amby folo andininy fahafito Hébreux 13:7 zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy tsarovy ny mpitondra anareo zareo le mpitondra ny filazantsara io zany izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo heveriny ny afarany senany ka arao ny finoany averiko tsarovy izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra tam heveriny ny afarany senany zany hoe misy olona zany a reo zokitsika ray aman-dreny teo aloha zay ataon'Andriamanitra karazana repère sy modèle zany tsy miteny hoe modèle satria personnalisasan'Andriamanitra tsy voatery hitovy am'ireny olona reny tsika fa repère aloha izy mba ahafahantsika manana référence iaingana karazana boussole repère ahafahantsika misivana zay aty aorina fatapoko fatapirenena am'izany a ireo ray aman-dreny ohatra nanorina ny fifoazana teto Madagasikara toby lehibe efatra neny lava Germaine Karmalaza neny Ravenjanahary Manolotrony dada Rainsolambo Sotanana ary pastora dadatora Rakotojanry Farimena reo zany nataotsika le Hébreux toko fahatelo amby folo eto hoe arao ny finoany ary ahoana ny fiainany ahoana ny fomba fiasany ny zavatra point commun hitovizany izy efatra ireo dia le voalazako voalohany teo hoe fanetretena jamais reo olona ireo no niteny hoe zay mpaminany neny lava tsy niteny mihitsy hatramin'izay hoe mpaminany izy ny olona no niteny azy hoe mpaminany izy reo olona reo tsy nitony tena ho apôstôly zany zafady tompoko reo olona reo tsy nitory teny hoe mpaminany zany zao foana no avalindreo ray aman-drenyreo hoe zay tompoko dia mpitory ny filazantsara fotsiny ihany fa ny olona mpanaradia azy ary zay le danger le olona manodidina no lasa fosotra manimba ny asan'Andriamanitra satria manindraindra n'le olona leader charismatique dia lasa ohatra ny Andriamanitra kely le olona ary zay navoan'ny Rakotojanry Daniel heritaona ihany Rakotojanry Daniel tamin'ny Farimena ny asa de Jesosy niteny tamin'ny Rakotojanry hoe Daniel Rakotojanry malala andao ianao izy mody tsika fa tahakonaho tantara marina zany ho an'ny fifoazana Farimena malala zany tahakonao zany hoe tellement zany le asan'Andriamanitra tamin'ny alanan'ny Rakotojanry goavana ka lasa takona hatramin'ilay Andriamanitra zay mampiasa azy tsy mbola fanahy mamitsaka tena fanan'Andriamanitra ny miasa amin'ny Rakotojanry fa saingy ngeza be le asan'Andriamanitra dia lasa ilay mpanompon'Andriamanitra indray no tazana fa tsy ilay Andriamanitra mampiasa azy fa ny zavatra hitovizana izy rehetra dia zay fanetretena izay
Izay no zavatra anankiray mila tsindriana zay zavatra zay. Eo zany nahitantsika hoe olona manana fanahy mirehareha dia olona tsy avy amin'Andriamanitra. Saro zany ny teny eto manomboka zao zany nareo dia azo amin'Andriamanitra io mijoro vavolombelona io. Zay olona manana fanahy mirehareha dia tsy avy amin'Andriamanitra any. Satria ny zava-mitranga dia zao ten'Andriamanitra taloha reny olona reny zasa no nanaran'olona eto fa te hanona anaran'olona fa tsy ilaza satria sao dia ohatrany hoe manosikotakolona. Misy am'ireo olona malaza be miseho tele, miseho Facebook, hitanareo amin'ny televiziona reny tena Andriamanitra mihitsy ny namoa azy tamin'ny voalohany. Betsaka zany mahalala olona. Tena ny foazon'Andriamanitra mihitsy le olona tamin'ny voalohany. Fa niakatra any amin'ny lohany le raha, mialatsiny amin'ilay fomba fiteny, za mahitsitsy. Dia nanomboka ny poerapoera ny anao lahy, na ny anao vavy. Nanomboka ny oeraoera, misy ny oeraoera ara-panahy, tena misy. Dia nieritreritra ho monsieur, nieritreritra ho madame quelconque. Dia rehefa nirehareha, dia tafiditry ny fanahy mamitaka, tafiditry ny devoly, dia lasa ilay asan'Andriamanitra madio mangarangara lasa misy fanahy mamitaka. Hebreo ohabolana toko fahinina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo milaza an'izany. Hebreo safady ohabolana 16-18. Zao ny voalaza zao ny anaran'i Jesosy. Ny fiavona vonana mialoha ny fahasimbana ary ny fanahy mirehareha mialoha ny fahalavoana. Averiko indray. Ny fiavona vonana mialoha ny fahasimbana ary ny fanahy mirehareha mialoha ny fahalavoana. Raha vao tafiditra ao anatin'ilay olona nahazo zavatra goavana avy any an-danitra ny firehariana na dia kely fotsiny azy, simba ny asan'Andriamanitra. Ary ny fanahy mamitaka no miditra ao aminy, ary izy mbola mieritreritra fa le fanan'Andriamanitra io miasa io, rehefa fanahiny demonia no esany. Ary zay mahatonga amin'ireny karazana fiangonana maro samihafa reny hoe mivadika orera le zavatra, mialatsiny amin'ilay fomba fiteny. Za mantsy atoko mahita sisy izy am'izay tonga dia voarainareo. Dia miteny ve nareo hoe ankaraha Jesosy mihitsy anie niantso azy, je suis d'accord. Tena niona tamin'i Jesosy tokoa izy, je suis d'accord. Fa tsy zakan'ilay voninahitra. Dia niakatra tany amin'ny atidohan'ilay voninahitra. Dia nivadika orera izy, nidiran'ny fanahy mamitaka am'izay. Zay izy hoe ny firehariana mialoha ny fahalavona. Haitsika fianjery ilay teny hoe zaho toetra ny fanahy. Ahoana ny fomba izahana toetra ny fanahy? Tsotra. Ny bazy ny fizahana toetra ny fanahy dia ity fanetretena, fanahy manetritena ny fanahin'i Kristy. Filipiana toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Filipiana toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Io ny fanahin'i Kristy. Zaho toetra ny fanahin'i Kristy tsy hitovy amin'ny fanahin'ny demonia. Ny demonia dia feno fireharehana ary ny fanahin'i Kristy dia manetritena. Filipiana toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo ny anaran'i Jesosy. Aoka ho ao aminareo izao saina izao. Ino tsara? Aoka ho ao aminareo izao saina zao, zany hoe izao esprit izao, izao toe-tsaina izao. Izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia nataony zavatra, dia tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nofoana ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa manatare olona izy dia nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana. Dia le fahafatesana tamin'ny azy fijaliana. Io ny fanahin'i Kristy. Filipiana 2:5 fanahin'ny fanetretena. Ka raha izaha toetra ny fanahy ianao, io no mahasotsivana izahana toetra hoe fanan'Andriamanitra ve sa tsy izy. Tsy le zavatra lazainy aloha no enoina, tsy le zavatra tantarainy aloha no enoina, fa ny attitude-n'le olona mihitsy aloha jereo. Olona manana ny fanahiny fanetretena ve. Fa izay Kristy. Zay ianao vao mihaino ny zavatra lazainy. Avy eo mbola tantara hafa ndray koa ny contenu. Zao lazaiko antsika
ny olona tena manana io fanomezam-pahasoavana goavana io de tsy mba milaza amin'izan'iza mihitsy. Averiko ndray ny olona nahazo famezam-pahasoavana ngeza be ohatra hoe mamezam-pahasoavana manasitrana manana famezam-pahasoavana itenenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny nofo za manaiky hoe misy zany manana famezam-pahasoavana amin'ny zavatra be dehibe zany fa le zavatra ohatrany hoe mahita fahitana miovavana io mikombona tompoko tsy mitantara. Averiko io vavana io tompoko mikombona fa tsy mitantara tsy manao allo za nahita an' Jesosy tary za nisahan Jesosy tary za niteneny Jesosy hoe zao tsy miteny ny olona nahazo an'izany fa tazomy ho azy tsy manao auto-lancement tsy miteny hoe eto ty amiko mararinareo hositraniko fa io ny olona no hatsikaritra azy hatsikaritra ho azy eny ilay izy de ny olona io masana zay asany fanahy ny fanan'Andriamanitra no mitona an'le olona ho any aminy rehefa avy eo tsy misy publicité tsy misy allo tsy misy dokam-barotra ny olona no midécouvrira an'ilay izy azadino le fanoarana nataon'i Jesosy ao amin'ny filazantsara hoe ny fanjakan'Andriamanitra de tahaka ny lehilahy anankiray nahita arenana fenina tao ambany tany dia rehefa hitan'le arenana fenina fa tsy hoe mivoaka teo masony olona rehetra de namidy ny fananany rehetra mba azahoany an'le sombon-tany io zay le izy koa ny fampitandremana ao antsika ary de zao misy maromaro reto voalohany Jeremia toko 7:30 andiny 7 ka hatramin'ny 8 Jeremia 23:30-32 zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa indro fa asiako ny mpaminany ho Jehova izay samy mangalatra ny teniko eno tsara ho asiko ny mpaminany ho Jehova izay samy mangalatra ny teniko eo le olona mangalatra ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny namany avy indro Jehova hasiako ny mpaminany izay mampiteny ny lelany hoe ho izy indro asiako izay maminany no filainga ho Jehova ary milaza izany ka mampivily ny oloko amin'ny laingany sy ny fandokafany tena ahona tsara hoe amin'ny fandokafany tena nefa izaho tsy naniraka azy na nandidy azy tsilona dia tsy mahasoa ity firenena ty akory izy ho Jehova satria ahoana nahafantarana hoe tsy ny ran'Andriamanitra le olona mandoka tena tsy sanampiana tsy sanalany zany misy mpaminany anankiray tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminanin'Andriamanitra mihitsy izy fa tsy mpaminany sandoka Hanania no anarany de io Hanania naminany hoe afaka roa taona niverina any Jerosalema tsika Andriamanitra tsy niteny an'izany Andriamanitra niteny tamin'ny Jeremia 70 taona ny tiako tenena aminareo na dia ao amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra aza eno tsara ao amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra aza de mbola misy ny tafalatsaka am'izany satria zay mba hafinaritra ny sofin'ny olona no zaray noho n'inona noho ny appât du gain noho ny tombotsoa dia inona ny zavatra ataony manao asa soa be deabe aminao izy manao ny asan'Andriamanitra be deabe aminao izy mba hampisy dette morale ao aminao dia avy eo am'izay no hifoterany hiverenany de hoe satria zaho navita betsaka taminareo mianakavy zaho nitaona anareo tao am' Jesosy zaho no ray aman-dreninareo ara-panahy be deabe ny olona manao an'izany za no parrain spirituel anao za no marraine spirituel anao tu me dois obéissance tu me dois respect zay reo le détournement ataotsika mpanompon'Andriamanitra satria ianao zay za ne nitaona an'io an' Jesosy za no nitaona an'izy mianakavy ao am' Jesosy azafady ianao no nitaona azy tao am' Jesosy fanahin'Andriamanitra no nitaona azy eo am' Jesosy fa tsy ianao aza mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra ianao
io le lazaiko anareo hoe dangereux le izy subtile le izy mangalatra ny toeran'Andriamanitra isika manompon'Andriamanitra sans le savoir ou bien c'est fait exprès hoe zaho no mitarika anareo mianakavy teo am' Jesosy no zany a zaho tsy maintsy ajainareo efa midépassé ny borne ianao am'zay fotoana zay faharoa mpanjaka faharoa toko fahadimy andiny fahadimy amby folo sy enina amby folo mpanjaka faharoa toko fahadimy andiny fahadimy amby folo sy enina amby folo ny anaran'i Jesosy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany koa masina ianao raiso ny saotra aterany mpanomponao fa hoy izy raha velona koa Jehova izay tsanganako eo anatreny tsy handray mihitsy aho ary nanery azy andray izy fa tsy nety Elisa io tantara le namana siriana tadidinareo le namana siriana generaly boka dia sambiana le tantara fa lavabe de rehefa sitrany izy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Elisa de niroboka impito tao amin'ny on'ny Jordana dia tonga lay generaly avy any hanome fanomezana ho an'ny Elisa de tsy nety nandray Elisa hazala firifiry ny fandrenesana le hoe avia hanao fahagagana sy hanao mirakla de mila manao rakitra mila manangana altara ho an'Andriamanitra le 5 millions mila mahafoy ho an'Andriamanitra de mirotsaka ny fitain'Andriamanitra la grâce n'est pas à vendre cher ami ny fitain'Andriamanitra de maimaim-poana tompoko fa tsy vidiana ary io ny fandrika ho antsika mpanompon'Andriamanitra ary ataoko ao anatin'ny tenako lasa manao usurpation de pouvoir tsy ianao no nanasitrana miala tsiny aho enao masiny hoe vao nametrahako tanana le marary de sitrana nametrahako zany hoe ianao zany manana pouvoir eo ny olana Andriamanitra te hanao asa lehibe Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny testamenta taloha sy testamenta vao mbola azo atao hatram'izao fa ny olana de izao isika lay ampiasain'Andriamanitra mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra tsy zakatsika olombelona mihitsy io voninahitra io ary tsy natao atsika io dikany atao hoe gloire de Dieu na voninahitr'Andriamanitra avy amin'ny teny hébreu hoe kavod kavod dikany hoe kavod mavesatra dikany tsy zakanao io tsy santandrify anao io tsy natao anao zany voninahitra zany fa tsy maintsy mipatitaka ny lohanao rehefa io voninahitra io eo am-pelatananao nous sommes des êtres orgueilleux de nature aza manamarteny zaho anatin'izany tsy zakatsika olombelona zany voninahitra zany fa tsy maintsy manimba zavatra donc tsy ianao mihitsy no nanasitrana aloha miletsika tsara anatin'ny lohanao zay de hitena haka izy reny nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana fanomezana pahasoavana fa tsy azy ary averiko ndray ny fanomezam-pahasoavana tsy mipetraka permanence aminao tsy hoe za zao zany hoe za zao a mametra tanana marary de sitrana le marary tamin'iny ora sy fotoana iny ohatra de tsy hoe zaho manana an'le don ao amiko en permanence ohatrany hoe mivarotra azy de efa misy yaourt mipetraka foana ao anaty armoire ao amin'ny frigo de omeko anao non Andriamanitra no manasitrana an'le olona amin'iny fotoana iny fa tsy za dia amin'iny fotsiny izy no omeny le izy de aveo soandriamanitra fa tsy mipetraka ao aminao permanent zany zay ny famezam-pahasoavana tsy fanananao le don za zany tsy d'accord amle manana don zany hoe le manana don de hoe mipetraka ato amiko non amin'ny fotoan'Andriamanitra manasitrana le marary azo ny ampiasaina n'importe qui na irakoto na irasoa na irabe na iketsaka na ifara na ibozy na zay tiatsika dia transmission an'le izy fotsiny fa tsy hoe mipetraka ao
fa tsika masy ohatra andao hiantso ny ranona fa ranona matsy manana famezam-pahasoavana manasitrana fa andre matetika zany ao amin'ny fiangonana any ahy ianona no mametra tanana amiko fa iny manana famezam-pahasoavana zéro 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 averiko indray zany pasteur Jean-Luc tsy manana famezam-pahasoavana manasitrana zany ho anareo zay mety letiko ambavaka ka nisitrana zanakareo tsisy idirako na singam-bolo ray zany e ho anareo zay mety nametrahako tanana ka nahazo fanasitrana tsisy idirako zany na singam-bolo ray e. C'est Dieu qui décide au moment où il veut, quand il veut et avec qui il veut. Ary misaoran'Andriamanitra ianareo mpiandry, isika mpiandry, maninona tsy sitrana daholo ny marary zay metrahantsika tanana, fanontaniana napetrako aminareo ty, fa maninona tsy sitrana daholo ny marary zay metrahantsika tanana. Misaoran'Andriamanitra ry mpiandry malalako isany eo. Fa tsy hoe vao isaky ny mametra tanana anao dia sitrana ny marary, fa tonga dia mirehareha ho azy ianao na tianao na tsy tianao e. Misaora. Imagineo nge vao mametra tanana marary anao dia tonga dia sitrana le marary. Na ianao mafy be io aza tsy maintsy manomboka mampakatra soroka akanjo anao hoe za kosa tena dadany. Za kosa aloha vao metrako tanana le marary tonga dia tsy ianao, tsisy idiranao mihitsy io. Asan'Andriamanitra madiodio. Kasakasaka zay mangalatra voninahitran'Andriamanitra, zaho manana don. Zaho manana famezam-pahasoavana. Aza malaky. Aza malaky miteny an'izany fa mangalatra ianao. Deutéronomie toko fahefatra amby telopolo, andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Deutéronomie 34, 10 à 12. Dia nomero toko faharoa ambin'ny folo, andininy faharoa sy fahavalo. Zany hoe verset roa reo indray iarahantsika vakina fa misy zavatra tiako ampitaina. Deutéronomie 34, 10 à 12, numéry 12, 2 à 8. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronomie aloha zany vakiko voalohany. Ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny Israely tahaka ny Mosesy izay fantatra Jehovah nifanatrika tamin'ny famantarana rehetra sy ny fahagagana izay nanirahany Jehovah azy mba hataony tany Egipta tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny tany rehetra. Ary tamin'ny herin'ny tanana rehetra sy ny fahampatahorana lehibe rehetra izay nasehony Mosesy teo masony Israely rehetra. Zany hoe tsy nisy amin'ny mpanompon'Andriamanitra ka nanaovan'Andriamanitra asa goavana mihoatra noho i Mosesy. Petraka ny fanontaniana satria nahoana? Valiny nomero toko faharoa ambin'ny folo, andininy faharoa ka hatramin'ny fahavalo. Nomero toko faharoa ambin'ny folo, andininy faharoa ka hatramin'ny fahavalo. Ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy mianadahy eto i Arona sy Miriama raitapo amin'ny Mosesy. Moa Mosesy ihany va no efa nitenenan'i Jehovah? Tsy zahay koa va no itenenany? Dia reny Jehovah zany. Ary Mosesy, eno tsara, ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy. Amin'ny teny frantsay humble, très humble. Fa amin'ny teny malagasy izy hoe malemy fanahy zany ohatran'ny hoe malemy paika. Non, humble. Ary Mosesy dia lehilahy malemy fanahy mihoatra ny olona rehetra ty ambony tany. Lehilahy humble. Ary Jehovah dia niteny tampoka tamin'ny Mosesy sy Arona ary Miriama hoe mivoay ianareo telo mianadahy ho any an-tranon'ilay fionana dia nivoaka izy telo mianadahy. Ary andrahona no nidinan'i Jehovah ka nitsangana teo am-baravaran'ny tranon'ilay izy dia niantso any Arona sy Miriama izy ka nivoaka izy mianadahy. Dia hoy izy mba mienoa ny teniko raha misy eno tsara raha misy mpaminany Jehovah eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoako aminy ary amin'ny nofy no itenenako aminy. Fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Mifanatrika no itenenako aminy face à face. Mifanatrika no itenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-pantarina. Ary mijery ny endriky Jehovah izy ne ane amin'ny teny hebreo. Panim Mosesy ny teny hebreo. Ne ane ary nahoana ianareo no tsy matahotra hanometsiny any Mosesy mpanompoko. Wow! Mosesy nomen'Andriamanitra privilège mifanatrika amin'ny face à face. Ary zay no mahatonga ny Mosesy manana an'io karisma ngeza be mahavita zavatra goazareo. Ny tarehan'ny Mosesy kosa mamirapiratra isaky ny mihaona amin'Andriamanitra izy dia misy rayon de soleil mivoaka amin'ny tarehan'ny Mosesy.
inona secret raha zay ngamba lazantsika azy fa tsy atao hoe secret satria tsy tiako le hoe secret. Lehilahy malemy fanahy. Zany hoe lehilahy manetry tena. Io le lazaiko taminareo. Zay ny olona tena ampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny, ny olona manetry tena. Intéressant, matoa zany nanaovan'Andriamanitra asa lehibe izy sady goavana de noho ny antony mazava tsara amin'ny baiboly teny frantsay hoe Moïse était un homme très humble, plus humble que tout autre homme sur la terre. Andriamanitra tsy mampiasa olona mipoerapoera zany. Zao no niteniko foana hoe mais plus tu te fais petit devant Dieu, plus tu te fais petit dans l'œuvre que Dieu te donne, plus Dieu montre sa force. Plus tu te fais petit dans l'œuvre de Dieu, plus Dieu t'utilise pour faire du bien autour de toi. Ry mpanompon'Andriamanitra isany. Te ahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra ve ianao? Fais-toi petit. Ary tsy mitady projecteur makany aminao. Ary incognito ianao miasa. Ary any ambadiky ny rideau ianao no miasa. Ary tsy misy olona mahita ianao zavatra atao tananao ankavia, atao fantatra tananao ankavanana, de ho hitanao fa miasa Andriamanitra. Satria ny objectif an'Andriamanitra mampiseho ny voninahiny dia ny hamonjy ny olona fa tsy ny ampiseho hoe zany ka enjana le Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitady bravo aminao zany. Araka le fiteny hoe Andriamanitra mila derain'Andriamanitra, mila omena voninahitra Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitady voninahitra tompoko satria efa nazy ny voninahitra rehetra any an-dafitra ka le fiasany. Fa ny azy de ny hoe mihaso ny olona au service de l'autre. Andriamanitsika, c'est un roi serviteur. Aza dimy zay. Dieu est un roi serviteur. Karaha niteny ijaona hoe izy tsy maintsy mitombo ary zaho tsy maintsy miaina, zay mihitsy le mécanisme, plus zaho miaina, plus miseho ny asan'Andriamanitra. Miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ary sarotiny amin'io mihitsy Andriamanitra. Ka ilazany hoe ny voninahitro tsy omeko ny asa. Fa feny, inona ary no tondroiny ny faminaniana? Inona no tondroiny ny nofy raha hoe misy olona mahita an'izany? Hebreo toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Hebreo toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo anaran'i Jesosy. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, y compris ny nofy fahitana, dia amin'izao andro farany izao kosa no nampiteneniny tamintsika ny zanany izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetrarehetra. Izy no nahareny zavatra rehetra zao. Koa izy koa fa mirapiratany voninahitry ny endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny tenany ary rehefa nanao ny fanadiovana afaka ny fahotana izy dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavanany lehibe. Ny tiako atongavana dia zao hoe nampiasa ny fomba rehetra Andriamanitra taloha fa amin'izao izy dia ny zanany zay miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ko arak'izany zany na inona resanao nofy fahitana faminaniana zay tianao rehetrarehetra, tsy hisy nofy, tsy hisy fahitana, tsy hisy faminaniana ka manohitra ny soratra masina. Eo am'izay tsika miditra le faharoa zany hoe voalohany fanetrehitena, faharoa ninona lazain'le olona raha vao mifanohitra amin'ny soratra masina dia tsy valable zany na iza izy miteny izany. Tsy ny titran'le olona no autorité suprême fa ny soratra masina no fahefana faratapiny. Toromarika ho antsika eto ampamarana azy dia zao hoe ho anareo izay nahazo fahasoavana na avy amin'izy io na avy amin'iza dia zao no mba afatro. Aza zatra miteny hoe tany amin'ny rano izahay mba fangatahana ny manimba mpanompon'Andriamanitra nareo manao an'izany. Vous ne lui rendez pas service. Hoe zahay tany amin'ny pasteur ranona, zahay tany amin'ny mpanompon'Andriamanitra ranona, tany no nahasitrana an'ity zanakay ity. Aza atao tsony zany manomboka androany 31 mai 2023.
fa rehefa misy manontany anareo ny hoe fa ahoana nasitrana an'io zazy io metina teo amin'ny jesosy hoe jesosy no nanasitrana azy point barre tsy ilaina hoe iza nanao zany tsy ilaina hoe tamin'ny fomba ahoana nanaovany an'izany nametrahany tanana ve mivavahany ve tsy ilaina zany ary io any any am-pobelina fa tonga de ny filazantsara no torio tonga de ny filazantsara no zarao tonga de ny fitiavan'ny jesosy no ambarao amin'ny olona io no entin'ny olona mody fa tsy le olona noho zany manomboka androany mangataka anareo a milelaka ny faladianareo aho misolo tena ny pastora rehetrarehetra misolo tena nireo mpanompon'andriamanitra rehetra atao anatin'ity ministera ty aza milaza intsony hoe tany amin'ny ranony zahay nasitrana an'ity zazy ity na tany amin'ny ranony zay a nahazahoana ntisy ty fa lazao hoe jesosy tompoko voninahitra ny ao an'andriamanitra zay aza tamin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavatsika so ohatra jesosy eo anohan'ny fampianarana avy aminao ianao anie no hampiletika tsara ao anatin'ny fony olona ny afatra zay tianao ampitainao aminy ifonako aminao zay tsy fatanterahana atao anatin'ny fampianarana maha olombelona mpanota fa fantatro fa mampiasa ny olona tsy tanteraka tahaka ianao ary ao anatin'izay fahosako zay indrindra no hanehoanao ny voninahitra ka dia mireharehany amin'ny fahalemeko aho mirehareha amin'ny fahosako aho mirehareha amin'ny mahatsinitsinay aho satria ao anatin'izany fahosako zany no hanehoanao ny afatra ao ary tsy ampireharehanay satria tsy avy aminay zany amin'ny anaranao andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no ametrahanay zany vavaka izany amen mirary soatsika rehetra samy hita in'andriamanitra ena matoboka